Mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray ry ava malalo amin'ny tompo mahazo ty fotoana iarahantsika mivavaka midera mankalaza mame voninahitra eny mifaly ao anatreny Jehova eny satria mbola andro pahasoavana andro mpamindrapo zao tompoko de ny andro ny ora ny minitra na ny segondra aza hiainatsika de famindrapo sy fahasoavana aby. Androany alady indray lesitsika raha mijery amin'ny almanaka atsika de ny didy vaovao ny fitiavana zany hoe anoanana ny fanjakan'Andriamanitra tia toby tia sotanana ndrakitra ny ampahandrakitra eo amin'ny fiangonana ny anoanana ary fa mijery azy sika hitatsika ao amin'ny firana ao de fanoanana ny fitoriana filazantsara any amin'ny tany maizina izay koa manko no adity lehibe tsika fifoazana mandeha mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra de any amin'ny tany maizina any manko zay mifilaza azy tamin'ny androny dadarabenja tsy ny kristianina mpianatra ny tompo any am-pielezana tsy mahazaka tsy mahavita manafatra iraka fa vitsy kely na tsy misy mahitsiny de asehon'Andriamanitra anray aman-dreny ohatran'izao karazana faritra ohatran'izao eto Madagasikara de atao hoe tany maizina satria tsy mbola de misy kristianina firy na ny tsika na ny fiangonana rahavavy hafa de atsika mpianatry ny tompo manohana amin'ny alalan'ny ndrakitra zay lefa tia sotanana hanomanana fa tonga ny fotoana amoanany iraka anoanana an'ireny iraka makany amin'ny tany maizina reny de zay ny atsika androany ary zay mahadity vaovaon'ny leson'androany satria anoana ny fitoriana ny filazantsara any amin'ny tany maizina zany hoe olona tsy fantatritsika fa araky mibaikin'i Jesosy hoe dity vaovao zay eo amin'ny io lesontsika androan'ny fitiavana io dity vaovao ao amin'ny Jaona toko 7:1-4 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy dity vaovao nomeko anareo de ny mba hifankatiavanareo eny aho ka ho tahaka ny fitiavako anareo ny mba hifankatiavanareo kosa izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankaty manampy an'io rehefa mijery atsika de amin'ny Koritianina 2:7 Koritianina 2:7 manomboka amin'ny 7 no vakitsika Koritianina 2:7 aoka ny olona rehetra samy hanome arak'izay ny ho heveriny tao am-pony avy tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena satria ny mpanome fifaliana tian'Andriamanitra fa Andriamanitra mahay mampitombo anareo ny fahasoavana rehetra mba hananareo ny ampy mandrakariva amin'ny zavatra rehetra sady hitomboanareo amin'ny asa tsara rehetra. Amen. Didy vaovao fitiavana de fa nilazaiko teo le izy ry ava malala amin'ny fitoriana ny filazantsara tahaka ny tiavako anareo no aoka mba hifankatiavanareo kosa zany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankaty ny ahalalana ny hoe kristianina zany ny olona ray na atsika mpianatry ny tompo zany na ro avatsika amin'ny fiangonana rahavavy hafa de ny ahalalana azy ozy Jesosy fitiavana hita mifankaty tsika ny olona mifankaty io tsy voatery mitovy saina fa ny fitiavana manko misy fandeferana aiza diso hevitra tsika fa raha hoe mifankaty zany de samy miaraka tsy maintsy miaraka daholo na ny sakafo hoanina de mitovy aby ny any an-tranon'ny olona tsirairay avy samy manana ny sakafo hoaniny aby ny ona fa zay tsy manana didy vaovao nomeko anareo de mba hifankatiavanareo ny tsy manana de ampindreo manana zay no atao hoe fitiavana ny fitiavana tsy very akory mahaenao ianao zay fa misy manko ny manaraka an'Andriamanitra ny sasany de
ohatra ny tereny be hanaraka ny rehetrarehetra fa mahatsiaro ny dadarabenja fa avelona amin'ny maray aman-dreny azy de tsy mihinana kisoa de nazavaina io de ahafahana masina tenako manokana io fa za ndray tsy mitarika ary tsy miteny anareo hoe aiza mihinana kisoa zay izy fianaran'ny fahamasinany manokana ianaran'ny didy vaovao de ny ray aman-dren'olom-bo ositra ny laza fa za tsy manao an'izao ho an'ny mpianatry ny tompo rehetra fa ny tenako mianatra azy zay ary zay ny fitiavana ny fitiavana tsy mba manery mamipropose mamme safidy fa azavain'ny fitiavana tsara inona no tsara tokony ho safidiny fa aveo any tena foana misafidy vidionareo anio zay ho anareo Jehovandriamanitra na anompo ana Jehovandriamanitra na anompo ny Andriamanitsy izy fa teneniny de raha olona normal tsotra tena mandeha tsotra tsy dia fa izy Jehovandriamanitra milaza hoe za misafidio fa ny Andriamanitra tsy izy aiza misafidy azy tsy manery atsika izy fa izy ndray fa manambara aiza ny tsara ka raha fa maharay atsika fantatritsika fa tsara de ny ray ratsy misafiditsika tompoko andehany amin'ny tsara zay io de safidy didy vaovao no meko anareo de mba hifankatiavanareo eny aho ka ho tahaka ny tiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankaty ny alalan'ny olona zao tontolo zao zany fa mifankaty ny kristianina mifankaty mpianatry ny tompo de zay hoe ny alalan'ny olona fa kristianina atsika de satria mifankaty atsika de amy zavatra hatao amy zavatra hifanampiana amy zavatra hifanomezan-tanana de amin'ny alalan'ny fampivavaka zany anaovana nyty didy vaovao ty zany anarana fitiavana aby tompoko fa tsy ohatrany hoe ampanjavatra fotsy malalaka de ny modely de Jesosy ihany koa de ohatran'izy sy ny oatra amin'ny ahoana moa zany ny anarana ny fitiavana fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo zao nomeny ny zanan'lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana ny fiainana mandrakizay zay ny fitiavana nomen'Andriamanitra Jesosy zay ny fitiavana de aveo io fitiavan'Andriamanitra io mamoa io miteraka ny fibebahana ny fahatserovatena tenatitsika de io mahatonga atsika mianatra ny fitiavana aveo io ny afahantsika mianatra an'io hoe didy vaovao io nomeko anareo satria olona mandray ny fitiavan'Andriamanitra zay eny izy io ry ava-malale zay ny anarana an'ity fa ny fitiavana naturel iny de fahasoavana men'Andriamanitra iny fa tsy iny le didy vaovao tsy iny le fitiavana lazain'Andriamanitra eto fa ny fitiavan'Andriamanitra fa izao ny fitiavana ozy de tsy nitiavatsika an'Andriamanitra fa ny nitiavany atsika mbola tsy ary ny fanorenana zao tontolo zao mbola tsy nisy kory atsika de maty Jesosy ny solo ny helikotsika zay ny fitiavana de zay fitiavana zay no angatan'Andriamanitra ho raisina mila ho fantatratsika tsara raisina amin'ny finoana eny Jesosy eo anao de fa nandray ny toerako teny ambony azo fijaliana nanaiky anao nalatsaka ny ranao de nanaiky hiala novonoiny anao nanaiky anao de raha fa vitanao zay de zay no mahavoavela heloka atsika fitiavana tsy misy manana fitiavana lehibe no zao de manolotra ny ainy ho an'ny sakaizany zay ny fitiavana de nitateran'Andriamanitra ary tsy nisy nanao an'izay afa tsy anankiray ihany de ilay olona sady Andriamanitra sady olona Jesosy
tsarovy ry ava malala fa Jesosy de sady Andriamanitra no olona, Emanuela, Andriamanitra etontsika. Ka isika io tsika olombelona de Andriamanitra eto amitsika, Emanuela. De izay ry ava malala, zay no lazain'Andriamanitra ny fitiavana de tsy nitiavantsika an'Andriamanitra. Atsika manko mieritreritra za de tian'Andriamanitra de manao an'izao sy manao an'izao, de ozy ny tenin'Andriamanitra mampianatra antsika tompoko, de minoa de raiso de ianaro. Ny fitiavana de tsy nitiavantsika an'Andriamanitra fa nitiavana itsika fombola tsiara itsika de maty Jesosy nanaiky ombona teny ambony azo fijaliana, nalatsaka ny raha ny sarobidy ho famela-keloka anaisorana afaty tanteraka ny ota, ny herin'ny ota amitsika. Zay ny fitiavana ao zy Andriamanitra. Raha tiahy ianareo i Jesosy fitiavana de hitandrina ny didiko. De inona ny didin' Jesosy? De ny didy vaovao. Didy vaovao no meko anareo de ny mba hifankatiavanareo. De ahoana no anatanterahana ny didy de miverina. De neny Jesosy zany ny ty fampianaran' Jesosy ty azo atao manao cercle, mifameno tsara. Mahatsiaro tena mibebaka mandray an' Jesosy. De aveo ino mahatonga iny fitiavan' Jesosy iny ino mahatonga fitiavana tena atsika, ianaratsika n'io didy vaovao io tompoko. De zay no ianaratsika. Aveo mivokany mahatonga atsika mianatra zany hitoro filazantsara. Atsika mety tsy afaka handeha hitoro filazantsara any am-pielezana any, ohatra any am province any, ara sitrapony tompoko ka maritra ny andony tany. Izy malala azy raha mila avoaka makany ivelany Madagasikara ny iraka. Fa tsika moa amin'io Jesosy, baikin'ny Jesosy io ary ny tena mahafantatra fa Dady Rajoelina de fa naminany any arinany de hitoro filazantsara any ivelany any ty fifoazany ty. Fa ao ampiandrasana an'izay de Andriamanitra fa miasa am'izao tontolo zao, mamoaka ny mpiasany eran'izao tontolo zao izy. Fa de mahafaly atsika mandray anjara amin'ny fitoriana filazantsara. De mamporisika atsika ry ava malala zay efa nandray an' Jesosy ho mpamonjy sy ho tompo amin'ny fiainany. De tonga ny fahagagan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famonjena nataon'i Jesosy, ny raha sarobidin'i Jesosy ny aina nalatsany. Io mahatonga fahagagana fiovana amin'ny olona io ihany, fa tsy nihezaka ataotsika. Atsika mahazo miezaka fa ny vokany tsy mahefa azy. Zay ny lalàna. Lalàna io, lalàna nomen'Andriamanitra tany amin'ny tendrombohitra Sinay tamin'ny alalan'ny Mosesy. De ao ny lalàna, ary ny tena fantatritsika aminazy moa de ny didy folo. Fa aveo misy lalàna maromaro. Ka ny nanaovan'Andriamanitra an'iny de hitatsika fa tsy etotsika ny diso, ty tsy vitatsika. De aveo ny tenin'Andriamanitra any amin'ny epistily de milaza fa raha diso amin'ny anankiray am'ireo de diso amin'izy rehetra. Izany hoe ny lalàna de tsy ho vitatsika tompoko. Mila fantatritsika kristianina tsara io. Kristianina zany hoe manaraka an' Jesosy Kristy. Ary zay ny antony nahatongavan'i Jesosy ety. I Jesosy no nanatanteraka ny lalàna. Nitanterahany daholo ny lalàna. Izy nanatanteraka azy. Satria raha diso amin'ny anankiray amin'ny lalàna ray de diso amin'izy rehetra. De nisy olona Andriamanitra sady olona Jesosy, izy no nahatanteraka ny lalàna. De ny lalàna amin'ny lalàna anankiray raha fa misy ny fahotana i Jehovah-Andriamanitra any amin'ny Baiboly, any amin'ny testamenta talohany milaza azy, tsy misy famelan-keloka raha tsisy raha latsaka. De io raha latsaka io tsy ny raha tamin'ny andro ny zanak'Israely de tandindony iny. Ny raha nalatsaka tamin'ny alalan'ny zanak'ondry, ny zanak'omby sy reo zahatra ny tenenin'Andriamanitra na misy aratra amin'ny voromailala atao fanatitra. De manarona ny fahotana
fa raha fa tonga Jesosy ary zay ty filazantsara ty ry ava-malala ary zay nitoriana izay ny antony anaovana andrakitra satria hotoriana ny filazantsara tahaka zao lazaiko zao fitiavan'Andriamanitra de afaka ny fahotan'ny olona rehetra de Jesosy no zanak'ondry tsisy kilema zay efa hatrany aloha mbola fontsiary zao tontolo zao izy nefa voomana ho fanatitra ho famelan-keloka sy ho fanatim-pisoronana fanatitra ahafahana raha fa latsaka ny rany latsaka ny ainy avoavela heloka satria ao raha fa misy ny latsaka ny raozy ny ten'Andriamanitra de misy ny famelan-keloka zay ny fitiavana nanaiky Jesosy tompoko ho iakatra eny ambony hazo fijaliana mitondra ny fahotantsika ny fahalemetsika ny fahadalantsika ny aretitsika de nomboany teny ambony hazo fijaliana de nanaiky izy no kapohana no lefonina latsaka ny rano latsaka ny ainy natolo ny ainy zay ny fanavotana zay ny fitiavana de zay fitiavana zay no angatan'Andriamanitra raha fa toriana tahaka zao ny filazantsara io fitiavana io ry ava-malala no raisina ampinoana mandray azy finoana nandraisana azy ary mila fantatra mazava le izy io zavatra nataony Jesosy teo ambony hazo fijaliana io no mamela heloka io manokatra ny lanitra io manomana ny fiainana mandrakizay tsika tompoko tsy zavatra fa ary zay ny tenen'i Jesosy mandehana mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra inona ny filazantsara de zao very aby antsika rehetra fa noho ny fitiavan'Andriamanitra de zay rehetra mitodika mandray an' Jesosy amin'ny finoana satria Jesosy tsy hita maso tsisy zavatra ho atao fa raisina ampinoana ny asa nataony ny sorona nataony teny ambony hazo fijaliana de tonga ny fahagagana lehibe indrindra nataon'Andriamanitra de ny fahotana de levona ny baiboly milaza azy ny filazantsara milaza azy ny tenin'Andriamanitra milaza azy de zay marina de zay ny filazantsara toriana ary izay no ampahirezana antsika tompoko fitiavana tian'Andriamanitra azon'Andriamanitra nataony raha fa vita raha zanak'olombelona tamin'ny Adama sy Eva nanomboka nanao azy izy tany am-boalohany satria nanota ny zanak'olombelona de fa niteny izy raha fa manota de inona tambony io tany fahafatesana de najanony teo satria fa maty de vita fa hatramin'ny voalohany programan'Andriamanitra hitatsika amin'ny baiboly no nalalana azy ny sy mifanoloran-tsaina me mifanahy masina de tsy nionona am'izay izy fa namorona ny famonjena ary vao nanomboka mahitsiny tamin'ny Adama sy Eva de fa niteneniny raha fa namitaka ny devoly tamin'ny alala amin'ny menarana de ozy Jehova Andriamanitra ozy Andriamanitra tamin'ny menarana nitaranak raha vehivavy hanitsaka ny lohanao zay fa vita hatrany faminanina ny men'Andriamanitra hatrany am-piandohana fitiavana satria tiany olombelona alay sara tsy tsika olombelona atsika tsiray avy raha misy zavatra tsy ohatrany hoe raha tsy tiatsika de maninona raha fa tsy mety to de any vitany amin'iny za mivadika amin'ny zavatra hafa fa raha fa zavatra tiana na olona tiana na tsy mety ary ny ataony miezaka foana manao zay mamety azy raha ny zanaka ndraindray mba misy maditraditra na misy zavatra namana mba solavaka tsy mety raha tiatsika izy atsika sy to de mamely na mandaka anazy na manilika azy fa miezaka mananatra mitarika mampianatra manotra lavitra noho izany Andriamanitra raha fa tafiditra ny fahotana tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva tany am-boalohany de fa vohoman'Andriamanitra trany am-boalohany fa fitiavana tianareo anenjika anareo ny fitiavan'Andriamanitra zany mahatoa zao tsika tompoko ny fitiavan'Andriamanitra manenjika atsika de misaotra azy be dehibe fa izay fitiavan'Andriamanitra tsy mitsahatra zay mbola mahatoa zao atsika de zay mampirisika atsika
Jesosy no mamela heloka sy mamonjy sy manovatsika fa raha ny herintsika tompoko tsy mahovatsika. Tena mila ho fantatsika zay ny fitiavan'Andriamanitra mipetraka am' Jesosy. Eo ny fakapanahy satria nofo le nofo tsy amy manofo fizika anazy fa le nofo maha olombelona ny fisainana maha olombelona sy ny fo maha olombelona iny mipetraka ao foana iny de iny a tsy manaiky aiza koa aiza ve zao na mpanota petraka ny zatra tsy taoko de vita fotsiny hoe Jesosy nitondra ny eloko de dioviny tamy rano sarobidy. Tsy vitan'izany fa tsy maintsy manezaka mafy mahitsiny. Tsy atompoko. Zay ny fahalemena zay no atao hoe raha misy mitory an'izay de filazantsara hafa zay. Fa ny filazantsara an' Jesosy toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo zao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very, mba havovonjy ny olona zany mba tsy ho very azy mba tsy ho very zay rehetra mino azy anana amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fitiavan'Andriamanitra zany ny asa nataon'i Jesosy mamonjy atsika, mandray azy amin'ny finoana atsika. De eo ndray anjaratsika satria le nofo anohatra an'izay fa ny fanahy voalaza any amin'ny Romanina fa misy ny feo ny fanahy masina sy ny feo nofo amaranofo mbola ny fiainana le aranofo iny meo foana iny tsy miala mbola olombelona atsika raha tonga ny andro farany mivadika lasa efa miova lasa olona vaovao satria hoaeditra amin'ny fiainana mandrakizay zay tsy misy nofo tsony am'izay atsika fa am'izao mbola ao nofo mieritreritra amin'ny maha olombelona de ao koa ny fanahy masina miaraka ao de mifanohatra eo zy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina mba tsy hahafahantsika manao zay tiatsika tao ka raha fa mamevahana an' Jesosy tsika sy ny teniny mamevahana de mahery iny tsy misy zavatra hoe misy ezaka mafy atao fa mianatra mamevahana mety fa nofo manko mitarika izy aiza manao an'io fa de vo misafidy atsika herin'Andriamanitra tsy mandainga ny tenin'Andriamanitra de mahazo an' Jesosy mandray ny famonjeny voavela ny heloka efa voahomana ny lanitra ny fiainana mandrakizay de manao ny didy vaovao mianatra azy efa no manan'Andriamanitra ny asa-pahasoavana ho ataotsika de ny didy vaovao zay ka de samy mahereza raha mbola nisy atsika tompoko tsy nandray an' Jesosy ho mpamonjy sy ho tompo amin'ny fiainany de mampirisika atsika tompoko fa zay ihany manko ny famonjena tsy ny asa ataotsika mazava mamaky any amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ao na manomboka hatrany na ny Romanina na any amin'ny Koritianina na ny Kolosianina ny Efesianina Tesalonianina ny Galatianina de manazava sy manambara maromaro ny Jesosy amin'ny alala Paoly apôstôly fa tsy misy tsy ny asa ataotsika tsy ny asa soa ataotsika mahavoavonjy atsika fa ny asa nataon' Jesosy de miditra amin'ny finoana am'izay tsika de na tsapatsika na tsy tsapatsika de voavontsika araky ny tenin'Andriamanitra fa mitoetra ajaratsika mitoetra ary afaka mitoetra tsika satria miaraka amitsika Jesosy foana zany sy ny tenin'Andriamanitra mibanjinina tsy mibanjina zavatra hafa mihitsiny atao am-po de feno mianatra tsy mameno foana ny fanahy masina sy Jesosy satria misy ny prezansany zany ka izany ray ny lesitsika ampaherezana atsika ka raha mbola tsy nandray an' Jesosy fa mizatra ry dada sy mama ny hiraka amin'ny pastora ny mampirisika anay mivavaka raha mbola tsy nandray an' Jesosy atsika de mampirisika atsika tompoko zay no ilaina zay ny tenin'Andriamanitra toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo zao ny tiavany atsika tsirairay avy ny olombelona tsirairay avy misy eo 7,000 tapitrisa mahery eto ambony tany toy izao ny tiavan'Andriamanitra zay olona rehetrarehetra zay nomeny an' Jesosy mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana amin'ny fiainana mandrakizay de izay no ilaina mino an' Jesosy inona io finoana an' Jesosy de ny fitiavana lehibe nataony mandray
ny aina nalatsa ny teny mino an'izay sy ny raha nalatsaka sy ny aina nafoiny voavela ny heroka ozy ny tenin'Andriamanitra de mino an'izay firoana de izay a miala amy fahaverezana de miditra makany amy famonjena tafiditra am'izay amy finoana atsika de toetra ary mipetraka amy faharetana am'izay de izy ny zahatra mety anahirana fitsapana fa amy Jesosy amy tanany Jesosy atsika tompoko amy tanany atsika de mitoetra ao ary marina ary izy mitana atsika sanatria ary tsika ndraindray tady Iopefy mbola ny tanany mana mitana atsika satria tiany atsika tsy tiany isy very fa mila atsika misafidy mihitsiny za hiditra amy Jesosy zany ka izany lesiaka de samy mahereza tompoko amen.